faritra naboaka analamanga miaraka amin'ny commissaire central sy ireo commissaire rehetra eto amin'ny faritra anome dernier avertissement farany resaka amikolikolo na polisy na ianareo chauffeur na elo chauffeur misy an'ity le manao poste dispaka vola sy mpanomety ajanono lasy teo manotonareo miaraka amin'ireo ray aman-dreny amin'ny coopérative zay miompoa amin'ny fanetanana anareo ajanony izy ane chauffeur ajanony ty fanomezamezam-bola ty na polisy na le poste disy le makamakany na olo-kafa ampidirane postinareo any ny vola anaovanareo fitadiavana ao amin'ny vady aman-janakareo paikady-pirenena ny ady amin'ny kolikoly tsy ny polisy pirenena irery tsy ny fitaterana an-tanan-dehibe fotsiny fa ny sehatra rehetra dia ametrahana paikady hamongorana azy io mbola hisy ny fotoana izay hiresantsika bebe kokoa ny ezaka atao hiadiana ny kolikoly eto anivon'ny ministera amin'ny filaminam-bahoaka fa ho any anio aloha dia ny olan'ny fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra sy ny fomba enti-mamahazy no tena ho resantsika eto miarahaba antsika mpijery ny televizionna malagasy ny paikady fahatelo ny ministera piahy ny polisy pirenena dia mamaritra mazava ny polisy manakaiky vahoaka mandrindra mandamina mampifanaraka ny fomba fijery sy fiasa amin'ny alalan'ny fiarah-miasa amin'ny sokajin'olona maro ka isan'ireny ny vondron'olona voakasiky ny sehatr'asa samihafa fitateram-bahoaka andaniny polisy pirenena ankilany ny coopérative mpitaterana taoriny ny fifanantonana napahatsehivana ny olana iarah-miaina no nanoritana ny fomba enti-mamaha izany olan'izany fanarahan-dalàna sy ny ady amin'ny kolikoly eny an-dalàna iray feo zahay fa amerina ny ara-dalàna na ny fanajana ny fitsipifehezana eo amin'ny lafiny fifamoivozana ray feo zahay ary niara-nify am'ty androany ty amerina ho atao ny fampanjakana ny fanarahan-dalàna na ny fanajana ny lalàna amin'ny fehy mifamoivozana dia nijery ny zava-misy ary nanetana aloha ho an'ny mpandeha ho an'ny chauffeur receveur amin'ny fanajana zany lalàna zay tanamafisy sy ny namana teo amin'ny cahier de charge ny asanay androany zany dia nanetana ireo mpampiasa fiara rehetra na ny mpandeha ihany koa ny fiadivana amin'ny kolikoly fongorotsika amin'ny kolikoly eo reo hoe misy malaza le hoe poste 10 panery zao eny na dia ny avy amin'ny coopérative ary na avy amin'ny polisy pirenena dia rehefa hoe kolikoly dia kolikoly dia ho fongorantsika zay ka nampitandriny zay androany dia zao ny fotoana hoe fampianarana dia ho avy ny fotoana fanasaziana maka sitraka indrindra ny fiarah-miasa mavitrika eo anivon'ny polisy pirenena izay eo anivon'ny coopérative izany moa natao dia mba hampirindra tsara ny fifamoivozana ary azahoany rehetra tombotsoa na ny mpandeha na ny tompona fiara na ny chauffeur na ny receveur ny mpitandro filaminana koa moa na vita ny asany amin'izay lalandririnina ny fisininy antsoina hoe poste 10 irakiraka mandamin'ny raharaha amin'ny alalan'ny kolikoly eo anivon'ny fitateram-bahoaka kolikoly zay fa fandikan-dalàna kosa izay fanaon'ireo taxi be ny tsy fanarahana ny bokina andraikitra amin'ny alalan'ny tsy fanajana ny toeram-piaingana primus sy ny toeram-piafarany zotra na terminus ary ny toeram-piatsonana na are politika amin'ny chauffeur sy ny receveur itsika moa zany dia tsy miala amin'ny cahier de charge dia ajaina trany ny hoe any amin'ny primus dia farana ny terminus dia zay tratra amin'izay koa mandika an'izay dia hiarany lalàna ampiarina amin'ny sazy dia manantena ny fiarah-miasantsika chauffeur sy receveur fa ataovy ny asa dia miara migainy etsika rehetrarehetra rehefa primus dia primus rehefa terminus dia terminus lafi-tsaivana teo koa ny
fiverenana an-dalana ary ny fanajana ny mpandeha satria ireo ny patrontsika rehetra mba hanana qualité de service tsaratsara kokoa amin'izany fitanterana izany. Fiantsonana are taxi be toerana iandrasan'ny mpandeha ny fiara fitaterana tsy natao hijanonana maharitra na hanaovana votiazo fa natao handraisana ny mpandeha efa eo dia miainga avy hatrany izay ny lalàna. Ao anatin'ny fiantsonana na are dia misy ny antsoina hoe refuse, toerana ahafahan'ny taxi be misitaka ny ivony arabe mba hahazony mijanona. Ny taxi be tsy tafiditra amin'io faritra antsoina hoe refuse io ao anaty are dia miteraka fitohanana ny fiarakodia na ambotaiazy matetika eny akaiky ny are taxi be eny. Ny zava-misy tato ato dia lasa toeram-pivarotana, toeram-pitobiny taxi moto, taxi bisikileta ny are taxi be ka tsy tafiditra ao anatin'io refuse io ny taxi be ka voatery mijanona eny ampovoan-dalana. Fomba ny infrastructure ny are oka mba ho an'ny taxi be fa tsy ho an'ny taxi moto na taxi bisikileta. Tsy ny atao hoe are efa voalaza ny lalàna ny are te izay hijanonana tsy mahako ataon'ny taxi be rehetra ka reny toerana rehetra reny dia angaviantsika mpivarotra taxi moto, taxi bisikileta mba tsy hanelingelina ny reny toerana efa voatokana ho anaovana areny izy reny satria ny fisian'ny occupation na ny fitazoman'ny mpitatitra hafa amin'ny reny toerana reny dia mahatonga le bus ihany koa tsy mipetraka miditra ao anatin'ilay atao hoe refuse na le toerana hijanonana fa lasa ty amin'ny arabe tya dia mitarika fitohanana. Fa akoatr'izay dia finiavana avy amin'ny mpandeha andaniny sy avy amin'ny mpamily ankilany ivelan'ny faritra tokony hijanonana no manakana ny mpandeha na koa mijanona ny taxi be. Ny lalana indrindra amin'izao fotoam-pahavaratra izao manam-piatraikany eo amin'ny fifamoivoizana hoy ny coopérative. Lalana ratsy, miantso ny ministera, miantso ny région, miantso ny commune mba hijery an'le lalana io fa io anisan'ny fototra lehibe eto amin'ny linina dia mahatonga ny tentative an'ireo mihodina-dalana sy ny rehetrarehetra ka aoka mahasamibahana ny andraikitra tandriky fiavy tsirairay avy tsika fa isorana be da be ny polisy national izay manomboka hiara iasa aminay manomboka izao amin'ny fanabeazana le mpandeha sy ny chauffeur sy ny rehetrarehetra. Fehiny dingana voalohany tsy azo no nalovana fotsiny ny fanabeazana toy izao information, éducation, communication fa dingana irisoana manaraka ny fampiarana ny lalàna hoy ny coopérative sy ny polisy pirenena. Ny polisy pirenena izay ametraka ho polisy mpanabe, polisy mahomby amin'ny asa ataony ary polisy marina miara-miasa amin'ireto rahalahy eo amin'ny coopérative reto amin'ny fampanjakana sy ny fandraisana andraikitra amin'ny fanabeazana aloha voalohany ary amin'ny fampiarana ny lalàna manan-kery ho an'izay minia tsy manaraka an'izany lalàna feno fampifozana izany. Dia eto dia mafisiko ny teny namana teo amin'izay ady amin'ny kolikoly an-dalambe izay. Eto dia misy an'izany poste 10 izany misy olam-panangom-bola dia manome vola ho an'ny atsina ho an'ny zareo ka mitondra fampitandremana hevitra izahay satria izay nefa mankaleon'ny olona, izay nefa tsy mety ary ao anatin'ny politika mpanjakana ny fanavozana amin'izao fotoana izao miady amin'ny kolikoly ao anatin'ny politika ny ministera ny filaminam-bahoaka izay ady amin'ny kolikoly eny an-dalambe izay verina any anatin'ny fiara ny laharan-tarobian'ireo coopérative sy ny laharan-tarobian'ny polisy pirenena izay mahita tranga tsy fanaran-dalàna kolikoly dia afaka miantso. Misokatra amin'ny fitarainana samihafa araka izany ny polisy pirenena. Fanana kely azonay ahafahanay manatanteraka ny asa dia misy tamberina andraikitra angatahana aminay dia misy somanatena fa reo polisy reo dia anao ny mirariny sy nitsiny natao hifametanantsika hiady amin'ny kolikoly raha sanatria misy ny trangana kolikoly aza misalasala hoa aza misalasala mifanantona aza misalasala fampianso. Hitohy ny be midina toy izao hoy ny polisy pirenena sy ny coopérative ary fidinana tampoka no atao.
misy fiarah-miasa amin'ny coopérative dia indroa isam-bolana no ivoaka miaraka andray ny fepetra tandrify azy ary contrôle inopiné no atao ho an'ireo mpisehatra amin'ny fampiasana ny lalana eto amin'ity fatran'Analamango ity. Izay isorako manokana eto ireo rahalahy eto amin'ny coopérative miara-ny salahatra amin'ny omaly, miara-nidina eto amin'ny polisy pirenena Androany ary hanatanteraka sy hamerina ny fanaran-dalàna izay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana ary indrindra eto ny faritra Analamanga. Manamafy hatrany ny polisy pirenena fa tanana miara-mibata no amahanany olona amin'ny fifamoivoizana eto an-drenivohitra. Tsy vitany rery fa mila fampitaizana. Isaina mbatsatanana ny bus miditra anaty refuge. Isaina mbatsatanana. Fa zarintsika koa le olona. Fa ndao rakay fampitaizana. Ndao zarina mihitsy le olona misy olona mitangorona avant refuge. Maninona raha tonga dia mijanona amin'ny refuge tsika dia tonga eo le olona. Fa raha vao misy mijanona manakandala tonga dia mijanona systématique cahier des charges nefa tsy mipermettre an'izany mihitsy. Azonao tsara izy fa manao tsika. Zay le hoe sitrany ay. Ka inona zay la loi c'est la loi, même si la loi est dure. Dia aza maravatara fa rehetanareo tokony ampiny izahay. Satria efa miasa tanteraka izahay. Dia mandeha ho azy ny tanana ankavia manampy ny tanana ankavanana. Mametraka mandram-piona tompoko lasa tompoko vavy.